Efa ndresaka an'izay vaovao eny anivon'ny faditseranana izay ihany sika dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ny faditseranana mampidi-bola tokoa ho an'ny eo anivon'ny kitapom-bola-panjakana ny sehatry ny faditseranana antony nampiana ireo manana traikefa ny asa eo anivon'ity faditseranana ity izany ary anisan'ny famoahana andiana mpiofana mifanandrify amin'ny asa tokony atao. Ny voakandro any amin'ny CCI vato ny andian'ny faneva izay mpiasa ny faditseranana miisa 320 izy ireo nanazava ny tale jeneraly amin'ny faditseranana fa efa ho 20 taona izay no nisy ny fanadinana hiditra mpiasam-panjakana ho agent d'encadrement sy agent de constatation. Natao izao fifaninanana izao satria tsy ampy ny olona miasa amin'ny faditseranana indrindra ny any amin'ny faritra. Agent de constatation de agent d'encadrement misy miasa zany amin'ny activité commerciale dia misy fanamafisana amin'ny resaka surveillance zany hoe le paramilitaire zany rehefa valintaona zay tsy nanao concours dia koa misy le tsy fampin'olona faditserana indrindra ny faritany zany manomboka tsikelikely zay manakateraka ny fanaparitana andreo ny faritany indrindra fa koa dia fanamafisana ny amin'ny aéroport sy ny amin'ny zone sensible rehetrarehetra. Marihana fa nioatra ny vy natao amin'ny teti-bola-panjakana ny vola nampidirin'ny faditseranana ary nanampy be ny fanjakana izany.